Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity Asabotsy fa 7 ny volana Septambra ity. Ny lohahevitry ny Rhapsody amin'ny Fahamarinana anio dia hoe ny fanahy masina no mandresy lahatra izao tontolo izao. Ny teny fanokafana dia amin'ny Jaona 4:9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Nanao io fanambarana io ny Tompo Jesosy tamin'iray tamin'ireo fionana farany nataony tamin'ny mpianany ny alohany nanombohana azy. Nandritra ny fampianarana lava nataony izay nanomboka tamin'ny toko 7 dia nilaza tamin'izy ireo izy fa andeha ary dia very hevitra ny mpianatra fa hoy izy, ary izao angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakariva dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azo n'izao tontolo izao ho raisiny. Araka ny tao amin'ny Jaona 4:12, 5:12 sy 7:12. Ao amin'ny andiny manaraka dia nilaza tamin'izy ireo izy hoe iza ny mpampianatra. Fa ny mpampianatra dia ny fanahy masina araka ny Jaona 4:12-5:20. Io ilay olona resahany ao amin'ny 4:20 rehefa nilaza izy hoe ary rehefa tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Inona no tiany lazaina amin'ny fanambarana io? Ny teny hoe mampiaiky dia nadika avy amin'ny teny Grika hoe eleko, izay midika hoe manambara, mieloka na mandresy lahatra. Izany ny asan'ny fanahy masina. Rehefa nitory Jesosy dia maro ny tsy nino, na dia nisy tamin'ny olona sasany aza nino sy nandray fahagagana, ny ankamaroany kosa dia tsy nino. Hoy ny Baiboly, nefa na dia nanao izany fahagagana maro izany teo anatrehany azy izy dia tsy nino azy ireo. Ao amin'ny Jaona 4:12-7 no ahitanao an'izany ten'Andriamanitra izany. Tsy voaheloko izy ireo satria nahoana? Satria tsy mbola nilatsaka tamin'ny olona ny fanahy masina. Fa hoy Jesosy, rehefa ho avy ny fanahy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Amin'izao andro izao ny olona dia afaka miaiky ny elony ao am-pony, resy lahatra rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra satria ny fanahy masina efa narotsaka. Ny antony maharesy lahatra anao fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra na dia tsy nahita azy ianao dia satria ny fanahy masina no nitondra izany fanambarana izany tao amin'ny fanahinao. Tsy olona nandresy lahatra anao, tsy olona nandresy lahatra anao, fa ny fanahy masina no nanao izany tao am-ponao. Mino ianao satria izy no nanampy anao ino. Izany no antony rehefa mivoaka mamonjy fanahy ianao dia zava-dehibe no manao izany amin'ny herin'ny fanahy masina. Izy no ilay mampiaiky ny olona amin'ny fahotany. Izy no mandresy lahatra ireo izay mihaino anao ary mahatonga azy ireo ino voninahitra ho an'Andriamanitra. Sao dia misy vavaka izay anasako anao izaho itendi dia ianao amerin'izany amin'ny fonao tanteraka. Ray malalo, misaotra anao noho ny asa fanompon'ny fanahy masina manerana n'izao tontolo izao ankehitriny. Rehefa mitory ny filazantsara n'aiza n'aiza ny zanakao. Izay mihaino anay dia resy lahatra ary miaiky ny fahotany. Amin'izao fotoana izao dia misy fijinjana fanahy be ao amin'ny fanjakana amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka ho anao ako mba ho tahiny ianao na an-tanàna na an-tsaha ary ny voninahitr'Andriamanitra amirapiratra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.